Falomeravantsika rehetrarehetra rehefa mamboly kafe nareo afaka roa taona monja dia efa manomboka mioty vokatra ary mandritra ny 10 taona nareo dia mioty vokatra foana atsiasatsika efa points be io. Rehefa mividy kafe aminay nareo dia atonay maimaipoana ny teknika fambolena anazy, fikarakarana anazy, ny fanafody ampiasaina raha ohatra ka misy aretina ilay kafe anao. Tonga dia assuré tsara ny vokatra izay ihany mandray anazy raha ohatra ka hoe tsy mahita andefasana ny vokatra ao ianao. Aza misalasala ary fa ny kafe dia anisan'ny sehatra tsara indrindra. Afaka asiana voly hafa miaraka amin'ny voly kafe fa tsy hoe kafe rery. Assuré tsara fidiram-bolanao. Halo,